andiny fafito mako dia nandeha ny lolo Moabita sy ny lolo Midiana nitondra ny sarany fakatoavana teny an-tanany dia nakany amin'ny Balama izy ka nilaza taminy izay tenin'ny Balaka ary hoy Balama taminy mandria ty anio alina dia amaly ny teninareo arak'izay lazain'i Jehovah amiko dia hitoetra amin'ny Balama dia nitoetra tao amin'ny Balama ireo andrian-daniny Moaba nalefa niraka dia tonga tany amin'ny Balama nitondra ny sarany zany hoe rehefa manatona pahita ianao na omby asa zany na bisikity dia tsy maintsy mitondra inona koa zany mitondra sarany ka mba azahoana n'ilay zavatra tadiavina dia nitondra ny vola sarany zany ireto iraka ireto dia ozy izy Balama hoe ha vola be ty fandraso aloha ho anontaniako Jehova hoe inona no heviny raso izy ho anontaniako aloha andiny fasivy ary Andriamanitra nakao amin'ny Balama ka nanao hoe iza moa ireo lehilahy ato aminao ireo dia hoy Balama tamin'Andriamanitra Balaka zanak Zipora mpanjakany Moaba no efa naniraka tamiko hoe indro ny firenena izay nivoaka avy tany Egypta mandrakotra ny tany rehetra koa makanesa aty ankehitriny ka hozony ho aho izy angamba haresy azy aho ka haraoka azy namaly amin'izay zany Balama amin'ny Jehova rehefa nanontaniana izy ireo lehilahy tonga ao aminao ireo dia moa ve dia tsy ho fatan'Andriamanitra fa dia tiany mba ilazany marina fotsiny ireo i Balama dia ireo izy nivoaka avy tany Egypta ka mandrakotra ny tany rehetra izy fantatry ny Balama tsara zany fa i Balama dia nalala fa andevy tany Egypta rehefa nivoaka tany dia arao amin'ny tantarantsika tsara izy ireo manao akanjo fotsy lava ireo nefa nivoaka avy tany Egypta be da be zany tsika reto avy tany Egypta daholo tao hoe ny fingonan-drazana sy nisy tsika teo aloha ny Egyptianina ny voatsika dia efa nita ny ranomasina mena efa tafitany olo ny Jordan fa nisy tamin'ireo voaka ny Israely avy tany Egypta nita ny ranomasina reo no tsy tafitany olony Jordan nisy tamin'izy ireo dia arao tsara efa tena le zavatra niaina zanak'Israely mihitsy ty iainantsika ty dia tsika zao tafita ty amin'ny Jordan tsika zao dia miororo amintsika indray any Moabita rehetrarehetra dia samy mahafantatra ny Moabita io fa dia mitabataba tokoa reo sady miororo aty amintsika tokoa dia nilaza ny marina zany Balama hoe niantso azy izy ireo ka nanao hoe ozony zanak'Israely andiny 12 ary hoy Andriamanitra tamin'ny Balama aza mandeha miaraka aminy namanozona azy namanozy izany firenena izany fa voata izy dia ny fomarainy koa Balama ka nanao tamin'ireo andrian-tany Balaka hoe andeha moa dia any amin'ny taninareo fa tsy avelan'i Jehovah andeha hiaraka aminareo zay le tsara makasaina amin'i Jehovah zany manontany ahoana Jehovah ty andeha ve asa tsy andeha ho ataoko sa tsy ho ataoko fa tsy tonga dia ndeha hoe vola be ty fa tonga dia ndeha fandao ary tsisy problème zany toy izy hoe aza mandeha manaraka an'ireo andiny 17 rehefa nazo niraka ny andrian-dany Moaba zany dia tonga tany amin'ny Balaka mpanjaka ka nanao hoe tsy nety nandeha niaraka taminay Balama dia hoy Balaka ary Balaka naniraka andrian-dany maro sady malaza noho ny teo indray dia tonga tany amin'ny Balama ireny ka nanao taminay zao nilazain'ny Balaka zanak Zipora aoka mba tsy ho azo sampona ny akanesanao aty amiko fa nomenanao voninahitra lehibe indrindra ary zay rehetra olazainao amiko dia ataoko avokoa koa masina ianao makanesa ty ozono ho ity firenena ity tonga indray niraka manaraka nandresy lahatra tena anomenao voninahitra lehibe indrindra ny mpanjaka Balaka raha mandeha anao ka hanozona azy io fa andao rehefa tombontsoa be ho anao ny hoe mpanjaka mihitsy no anome arena sy voninahitra be ho anao tena maly indray Balama ohatrany tena vola be ihany izy ty fandraso ihany aloha nytaniny Jehovah hoe ahoana ihany andiny 20 dia namaly Balama ka nanao tamin'ny mpanompo ny Balaka hoe na dia omeny Balaka vola fotsy vola mena elany trano aza dia tsy mahazo manoatra ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra na ndatsaka na ampiotra nefa na dia izany aza mitoera ty ihany koa ianareo anio alina mba ho fantatra izay mbola lazain'i Jehovah amiko efa nandà Jehovah aza makany efa niteneniny hoe aza makany fa niverina retoreto nitondra vola be dia hoe andraso indray aloha anytaniko ihany Jehovah ohatrany tsy dia mitombona loatra ilay valiteniny voalohany iny fa ty faharoa ty indray no andeha no anontaniana fanondrona izy hoe sao dia mba mety miteny izy hoe mandana ary
dia mba azoko ihany ty vola be ity. Dia betabe tokoa tsika manao an'izany. Efa niresahana foana mena nytorohevitra hoe mba makasaina amin'i Jehova. Dia nendray misy makasaina amin'i Jehova, raha mahasoa io Jehova dia mitenena fitahina ianao. Fa io mba ao ny avenirako iray manontolo, ao no aviko iray manontolo, mba azo vady amin'izay mba ho any an-dafy amin'izay mba azo arena be amin'izay amin'io business ataoko. Ka mitenena Jehova raha mahasoa io. Dia fa mitenena fitahina, sokafana amin'izay izy loza ny voasokatra. Lozy tiako ty. Aloha any iny. Tonga ray ahoana atao ve le afery? Andeha venao sa tsy andeha? Raikitra ihany ve le fanabadiana sa ahoana? Andraso alohan'ny tany an'i Jehova indray ary ahy e. Alohan'ny taniko fandroany indray izy. Tamin'ny voalohany efa nahazo hoe loza. Da alohan'ny tanina fandroany indray aloha fa ohatra ny tena tsy nety le tamin'ny aniny fa ngamba ty vao tena izy ty. Tena ny tanina indray Jehova hoe ahoana Jehova o? Andeha anaraka an'ireo olona reo ve afa efa omena voninahitra be nge sa? Ary ny anaranao no azo voninahitra amin'izany raha omena voninahitra lehibe indrindra, azo vola be, vola azo kokoa mpandrosoky ny asanao ampandrosoky ny asanao koa ny vola azo ao. Dia inan'izay nataon'i Jehova ary. Arao tsara ao fa samy mandiny tenintsika dia mandinika hoe za koa ve tratra an'izany. Dia ozy izy Balamo hoe za ozy izy na omenao vola fotsy volamena endrany trano aza dia tsy mahazo mihoatra izay tenin'i Jehova. Nefa na izany aza mitoera ihany atenareo anio alina 9:20 tsika mba ho fantatra koa izay ho lazain'i Jehova 9:20. Ary noho ny alina dia nakao amin'ny Balamo Andriamanitra ka nanao taminy hoe raha kanao no natongavan'ireo olona ireo dia miangaka mandehana ihany miaraka aminy. Kanefa teny izay ho lazaiko aminao ihany no ataonao. Teny fo maraina koa Balaka ka nanisy laseliny boriky tena andeha niaraka tamin'ireo andrian-tany Moaba. Tonga amin'ny tadiaviny izy. Tenen'i Jehova ay andana arozy izy zany. Andana mandeha amin'izay arozy izy zany fa zao izay teny lazaiko aminao ihany no resahanao Tsy andro ny Balama izay hamparaina ny andro. Taitra izy jerevany mbola miray maraina foana ve ny androko ty. Natorotoro kely re taitra ndray mbola jerevany mbola miroa sasany maraina. So dia simba ary io famataran'andro zao ve dia mbola miroa sasany foanako ty. Efa maika ny andeha. Dia nanomboka tamin'ny roa sasany efa tsy nahita tory tsony. Hoe sao dia resy tory ato dia nifoho amin'izay farany andeha araka. Aloha apetraka ny lasely. Azo ny vola be, ho azoko ny voninahitra ngeza be fa Jehova nefa nanaiky e. Dia zao koa ny sariny zany. Rehefa manontany an'i Jehova isika hoe raha mahasoa io dia fitahina, raha tsy mahasoa io dia mitenena loza. Kanefa ny tianao dia ho tanteraka io fitahina ny zavatra tena manosika ao anatin'ny sainao. Ianao fa tapa-kevitra efa angazay hoe fa tsy maintsy andeha amin'io. Dia izao rehefa niteny izy hoe loza dia avy hatrany dia arao zay. Tsy mety io zany. Na dia io no mety amiko. Rehefa miteny izy hoe fitahina tonga dia arao zany fa zay ny tenin'i Jehova. Fa azy iverenany indroa. Fa efa fantan'Andriamanitra fa tsy mety dia efa tenenana hoe ahita loza zany fa ianao mbola misisika. Mbola manontany azy zany dia ekeny amin'izay ilay izy rehefa avy eo. Ary be da be ny olona tato amintsika efa voany zany. Ary na za zao koa rehefa voany zany. Satria za tsy dia jery ny hafa fa ny ahy koa ny jerevako. Na ny taninan'i Jehova mahasoa anahy ve raha andeha ho any izy Jehova hita loza. Ahoana koa ary no ahitako loza zany nefa zavatra milamina be ty. Dia mbola nanontany any ahoana mahasoa anahy ve teny? Fitahina indray ny azo. Io ary fa fitahina ny azo. Sy alora nga mandeha. Mahasoa anahy ve raha hanao an'io loza ny azo nefa za te hanao an'io. Sara misy tanora anambady. Efa vita ny invitation, efa réservé ny hôtely, efa vita ny daty ny fisoratana. I ramatoa kely efa mibikina. Hantany an'i Jehova amin'izay hono izy ireo hoe mahasoa anazy ve hono ny vaty sa tsy mahasoa azy. Izany ve dia mba hifanaraka.
dia raha ozy izy Jehovah ary hoe ahita loza ianao dia ahoana ny réservation amin'ny hôtely efa vita, ny avance efa naloa, ny daty ny fisoratana efa lasa, ny invitation fa voazara daholo, raha matoa efa mibikiny, dia ahoana nanajanonana an'izany? Ka tsy zany no atao, fa mbola tsisy réservation ny hôtely, mbola tsisy inona misy ty, mbola tsy vita ny daty ny fisoratana, mbola tsy mipetraka ny daty ny mariage, mbola tsy voazara ny invitation, dia eo no manontany an'i Jehovah hoe mety amina ve Jehovah Meltinina, na mety amina ve Martine, fa ny anarako moa dia efa Martin sahady, izy Martine mpivarotra, za Martin pêcheur. Ka mety hifanaraka tsara fa zay trondro azoko tonga dia maninona Martine zany, tonga dia mpivarotra izy, mbola any zany dia efa nitanika raha milaza Jehovah hoe tsy loza io, dia efa janony na mifankatitakaninina ary, rehefa miteny izy hoe fitahiny io dia mandehana, na mbola tsy nahazo trondro ary Martin, ina koa mba trondro amelomany ty anahy io, dia efa zay zany e, efa zay na zay nakanasaina amin'ny Jehovah. Dia lasy i Balama, nahoana izy ny lasa tonga amin'izay ny riny izy vola be sy voninahitra no azoko Jehovah efa nanaiky. Inona ny zavatra nitranga ary nomero toko 420 ihany tsika, 9:20. Dia ny maraina koa Balama ka nanisy laseliny borikiny, dia nandeha niaraka tamin'ireo andrian-tany Moab, ary nirehitra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra satria nandeha izy. Nanina fahatezeran'Andriamanitra ozy izy? Nandeha izy, dia nirehitra taminy ny fahatezerana. Dia tsika izay maka saina amin'ny Jehovah sy manontany azy io, dia aleo tsy maka saina tsy manontany fa ndehana mitsambika mikipy ihany fotsiny, izay mahazo anao. Fa raha maka saina sy manontany azy, rehefa maka saina indray-pandeha anao ka tonga Jehovah niteny taminao, dia zay teninao dia iny aza miova amin'iny intsony. Fa raha mbola maka fanondrony ianao fa hoe tsy metimety aminao dia omeny amin'izay iriny fonao eo ianao, fa ny dikan'izay hiarany fahatezerany amin'izay ianao ny amin'ny lalana any. Dia ahoana izy ary nirehitra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra satria nandeha izy ka dia nijanona teo an-dalana ilay anjely ny Jehovah ho mpisaka anazy. Ary Balama nitaingina borikiny, ary ny zatoviny roalahy nanaraka azy, dia hitany boriky nijanona teo an-dalana ilay anjelin'ny Jehovah sady ny tanana ny sabany voatsoka teny tanany, dia nivilalana ny boriky ka nakany amin'ny saha, dia nikapoka ny boriky Balama ka nampiverina azy ho any amin'ny lalana. Ary ilay anjelin'ny Jehovah nijanona teo akadeponana tanelanelan'ny tany boaloboka izay misy fefy teo an-daniny roa, ary boriky nahita ilay anjelin'ny Jehovah dia niampify teo amin'ny fefy ka nanerin'ny tongodro Balama tamin'ny fefy, dia nikapoka azy indray izy. Ary mbola nandroso ihany ilay anjelin'ny Jehovah ka nijanona teo amin'ny fitoerana ety izay tsy nisy lalana ivilinana ho any amin'ny ankavanana no miankavia. Ary boriky nahita ilay anjelin'ny Jehovah dia nandry teo ambanin'ny Balama, nipetraka zany ilay boriky dia nipetraka tamin'ny tany teo, ngarainy eo amboniny ary nipetraka taminy koa. Ary dia nirehitra ny fahatezeran'ny Balama ka nikapoka ny boriky tamin'ny tena izy. Dia nisokafan'i Jehovah ny vavan'ny boriky, ka hoy ny boriky tamin'ny Balama, inona no nataoko taminao no teny kapohanao intelo aho izao? Dia hoy Balama tamin'ny boriky, ka manome kriziaka, enganeka ny sabatra dia tia-tanako dia matiko mihitsy ianao ankehitriny. Ary hoy ilay boriky tamin'ny Balama, tsy borikinao fa aho, zay tengenanao hatrizay nanananao aho ka mandrakandroany, momba efa nataoko taminao ve zao kozy zao? Dia hoy izy, tsia. Dia mba araony zany tantara zany, falifaly ngana boriky zany tonga dia ndeha nalaina le apondra zany, ataontsika hoe apondra izy azoazo kokoa, sao dia misy metrere boriky fanaovana trano indray ny zazakely sasany, hoe milalao kilalao boriky zany, dia boriky atao tômôbila zany dikan'izany zavatra zany, tsy boriky fanaovana trano fa apondra. Dia nisy mpanompon'ny roalahy nanaraka azy tao, vola be koa tsy maintsy asiana carte du corps koa zany. Dia rehefa nandeha ry zareo, nisy anjely nisakana azy teo amin'ilay lalana, boriky ihany nahita azy fa izy telo rahalahy tsy nahita.
tonga dia nivily lalana anakary anaty sahany tanimbolony olona tadria le boriky fa tsy nanaraka ny lalana tezitra be ngareny sady mitazona an'le tadiny iny mamily azy amin'ny verina ary amin'ny lalana amin'ny adroaty zany aty ny lalana fa tiavy ty boriky ty ngoadala tsy saina otra mitapitapy koa ty boriky ty sady mitongotra miatsika ihany mitongony anakiroa mikapoka ny valahan'le boriky no manodina ny tanany mampivelan'le boriky hiakatra ary verina ary amin'ny lalana dia alaivo tsara zany ohatra hoe mahita sary ory zany tsika dia le mpiambina anazy roalahy aoriana mijanona amin'ny arabe ihany mijery azy migidian'le boriky hiverina amin'ny lalana indray zany ohatran'ireny le mitaingina soavaly reny dia niverina indray le boriky dia nandeha indray niditra nelakelan'ny lalana indray misy fefy anakiroa andaniny sy ny ankilany io indray lanjely fa nipoitra taitra be indray le apondra tonga diny dia tia andeha le apondra karavasiny garay sady kaseny amin'ny tongony anakiroa ny valahany kapohany amin'ny tongony anakiroa ny valahany dia nisisika le apondra hialan'le anjely voatery tamin'le sisiny tambony feny garay nikika ny feny tery mafy be tao vao mankisy rompo tiako boriky mitapatra le tany azy avoany ty kisaka kely indray le anjely banina ny teo ampovoan'ny lalana tsisy azo andanana intsony amin'izay tiato mbola romotra be alefa masoko tiandro ale avasa nipetraka le boriky fa tsy nandeha tsoy izy tafapetraka miaraka amin'le apondra tao koa zany romotra amin'izay garay niala tao ambonin'le apondra mihitsy izy ohatran'ireny hitandreo le olona le mpandroaka omby any an-dalana tonga dia velesina faran'izay mafy mihitsy satria mibambahana ny fitahiana hiditra any aminy ka mbambahana ny faniriny tsy mitondra azy amin'izay fikasany tsara rehetrarehetra any nyreatany mafy mihitsy teny amin'izay le boriky aona moa izy le boriky tamin'ny garainy ato andininy fa roambiroapolo valo ambiroapolo nomery 22-28 hoy ny boriky tamin'ny balama enona no nataoko taminao dia nikapohanao intelo aho izao dia hoy balama taminy satria mamazovazy zay moa zany lazan'ny baiboly atsy fa zao ny tena tiany zany resany satria manome krizay ianao mampiatsika ny tambavo taoko malala ny anarako anao androanozy izy tsy tonga say nigarany miteny le boriky aiza nisy apondra miteny aiza misy biby teny fa nony ino moa lazana zany hoe nony filanao latinao hoe tena filana tsara be ty firangady ahoany ty mahay mekrizay ianao raha nisy sabatra taty matoko ianao ozy izy dia tsy borikinao va azy antengenanao hatrizay nananao azy ay ka mandrak'androany dia fafanaoko aminao ve zao nga fanaoko sao fa mba mety misy antony ane zao hoe fafanaoko aminao ve zao dia mamaly ndray garany aa ka zay ny mahagaga anaty inonako hatramin'izay anao nanaraka nefa zao anao tsy manaraka ny baikiko indray aiza anao ny tsy hovelesiko e dia nisokafann'andriamanitra an'izay ny hoe masony balama andiny ndraiky amin'ny telopolo na mpiaratiny Jehovah ny masony balama ahita ilay anjeliny Jehovah mijanona eo an-dalana sady mitana ny sabany voatsoky eny an-tany dia niondrika izy ka niekoaka ary hoy anjeliny Jehovah tamin'ny nahoana nikapoka ny borikinao intelo ianao indro zaho no hivoaka ho mpisakana anao satria mivarina any andoza eto anatrehako ny lalanao koa nahita ny boriky ka nivily ahy intelo raha tsy nivily ahy izy dia ianao no nataoko maty mihitsy toy izay fa izy kosa no velomoka dia hoy balama tamin'ilay anjeliny Jehovah efa nanota aho fa tsy fantaro fa ianao no nijanona ny sakana teo an-dalana koa ankehitriny raha tsy sitraka ao izany a dia hiverina ary aho efa vo zay vao malala hoe ianary fa tsy haninona intsony aho zany tsy hanao intsony aho rehefa nahiratra ny masony nahitan'ilay anjeliny tanan'ilay sabatra dia niondrika izy dia niekoaka rehefa nahita ny masony satria sokafan'Andriamanitra ny masony dia matetika zany koa ny antsika makasaina amin'i Jehovah dia misisika ihany efa hoe tsy mety io zavatra io dia misisika ihany tsy mety miasa amin'ny toeran'io nefa aiza ny hitasy etsony raha tsy asa ao tsy mety mandeha manome faritany io ka any ane misy vola be ho azo hoe
any misy asa azo tsy mety mividy an'io trano io satria nanontaninan' Jehova, tsy mety mividy an'io fiarakodio satria nanontaninan' Jehova, tsy mety ny manambady ny olona io fa ny sisika ihany, sisika ihany. Efa voa amin'izay nahiratra amin'izay ny maso, vova mahiratra amin'ny maso hoe ay tena ty le lazain'i Jehova hoe tsy mety ty, tsy mety ty zavatra ty. Za lazaiko anareo za fa voan'izany, tsy tantaraiky amin'ny tsiprise fa meko ohatra fotsiny. Tadiditsika tsara tamin'ilay fivoahana voalohany tany an-dafy, ny tany Genève, 3 volana ny séjour. Za efa azo ny passeport sy ny rehetra, ivoaka voalohany any an-dafy, fanaterana amakotrokotroka ny vato sy sisa. Fefa azo le passeport anao anasan'Andriamanitra ny but ihany zany ankilany fa ny tena marina hoe te hivoaka ny tena mamaika anao. Nanontaniany Jehova, mahasoa ve ny makany? Valy ny loza. Ahoana ary na loza ny lala andehanana any le ty. Nefa mba fivoahana voalohany any an-dafy, passeport efa azo, ny efa milamina. Fangana vita 3 volana tany. 2 volana dia nitsoka ny verina. Tany vao nahita hoe ay tena tsy araka izay rehetrarehetra lasy ty. Aleo miverina mody. Dia nytena raha sitraka ao ary dia hiverina ary Jehova fa tsy ho anitro indray. Raha sitraka ao dia hiverina. Gravy a. Efa nahita an'ilay loza, eo nahita an'ilay anjely, eo ingaray vao niaiky hoe eny ary e. Intelo nikapoka an'ilay apondra. Intelo ilay apondra ny voakapoka. Miverina foana ny tena intelo. Ho resantsika io ziro efa avy eo ino moa ty resaka intelo ity koa. Dia 19 dia hoy Balama tamin'ilay anjelin'i Jehova, efa nanota fa tsy fantaro fa ianao nijanona ny sakana teo an-dalana. Koa ankehitriny raha sitraka ao izany dia hiverina. Miaiky izany Balama, zava-dehibe izay hoe miaiky ny fahadisoana zay. Miaiky eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy dia mifon'Andriamanitra fa dia voa ty, fa dia manaraka dia tsy hanao an'ity intsony. Sahala amin'ireny olona le hoe anambady ireny dia makasaina dia Jehova tsy mety io dia misisika ihany. Efa voa ao ve tena manaraka Jehova raha manambady fanondrony ana fanotelony. Ka raha fa miteny ianao hoe tsy mety io dia tsy hiditra amin'io mihitsy avy, raha miteny hoe mety io dia hidirako. Tsy maninona zany. Iny nataon'i Jehova 5:30 hoy lanjelin'i Jehova tamin'ny Balama mandehana ihany miaraka amin'ireo lehilahy ireo, kanefa ny teny izay holazaiko aminao ihany no lazainao. Dia nandeha Balama niaraka tamin'ireo andrian-dany Balaka, mandehana ihany fa ny teny izay holazaiko aminao no lazainao. Tonga ny fotoana ary izay hanozonana ny zanak'Israely, hozony ny zanak'Israely. Tonga ny fotoana nozonana azy, toko 720. Nataony fanatitra amin'ny alitara 7, tondrana vatotrombylahy 7 sy ondrylahy 7 no natao tamin'izany. Dia nataony fanatitra, dia nataony filokana, niantso an'i Jehova, dia namaly Jehova hoe zao ary ny teny lazainao nylon'ireo mpanjaka miandry ianao amin'ny ozana izay ho ataonao ireo. 9. Dia efa vita ny fanatitra dia niveriny Balaka zany, ny tany amin'ny Balaka izy, ary indreo teo anilan'ny fanatitra dorana izy sy ireo andrian-dany Moaba rehetra. Dia nanao ateny Balama ka nilaza hoe Balaka napaka avy tany Arama, ny mpanjakan'ny Moaba napaka avy tany amin'ny terim-bohitra Atsinanana, aviaka hozono aho Jakob ary makanaiza ty ka satohin'i Israely. Ataoko ahoana no fanozona izay tsy nozonon'Andriamanitra, ary ataoko ahoana ny fisato izay tsy nosaton'i Jehova. Fa eto atapin'ny vatolampy no ahitako azy, ary atapin'ny avoana no hitazanako azy. Indro firenena mitoka monina izy, ary tsy atao isan'ny jentilisa. Iza no maisan'ny vovoko Jakob, nanisan'ny ampahevitra n'Israely. Aoko takany fahafatesan'ny olo-marina ny hafatesako, ary aoka ny hafarako takany azy. Dia hoy Balaka tamin'ny Balama, onjao nataonao tamiko zao, hanozona ny fahavaloko nangalako anao, kanjo nitsodrano dia nitsodrano azy kosa ianao. Dia namaly azy izy ka nanao hoe tsy ho tandremako va, nilaza izay ataon'i Jehova eto ambavako. Avereny ny volako fa tsy ny fahanarahany zao
anosona nangatahako anao ko tsodrano sy fitahina indray nolazainao ka za tsy afaka manahino inona tsony fa dia zay ataonao zay lazain'i Jehovah ihany tsy maintsy ataoko eto am-bavako dia natsona indray izy fandrony dao ry anao fanatitra indray dia efa avy eo anontany ihany indray Jehovah hoe inona ny valiny nataony dia nanao fanatitra fandrony indray zanakombo lafito sy ondry lafito indray toerana hafa indray nanaovana azy tany etapon'izany tenombohitra bisika zany dia namaly indray Jehovah nyteny tamin'ny Balama izy lazao amin'ireo mpanjaka reo indray 15 toko 17:20 azafady toko 17:20 dia nanao teny indray Balama ka nilaza hoe mitsangana ary Balaka ka mandrenesa tongolany amiko ny sofinao ry zanaky Zipora Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny indro nitah no efa azo ary efa nitah izy ka tsy mahova izany aho tsy mijery faratsiana amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely Jehovah Andriamanitra no momba azy ary oby fanao amin'andriana no re ao aminy nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egypte izy ary manakery toy ny omby manga fa tsy misy fisikidiana eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fankatoavana eo amin'ny Israely fa amin'ny fotoana no ilazany amin'ny Jakoba sy Israely zay efa nataony Jehovah indro firenena mitsangana toy ny liombavy sy miarina toy ny liona tsy mandry izy mandra-pihinana ny toa sy mandra-pisotrony ny rano ny voavono Andriamanitra tsy mba olona ka andainga zanak'olombelona ka na zanak'olombelona ka andainga moa efa nilaza izy ka tsy efainy na efa niteny izy ka tsy hotoviny 19 zany 19:20 tsy mijery faratsiana amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana amin'ny Israely ka ahoana moa nanozonany azy Andriamanitra ka ozy olombelona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina moa efa nilaza izy ka tsy ho efainy na niteny izy ka tsy ho tanterahana efa zay nitenin'ny Jehovah dia efa niteny izy tsy olombelona ka andainga ivadibadika aminao rehefa zay dia izay ny azy tsy niova ihany ny teny ndao ary mba hiala nena fanitelony indray dia nentina tany teny tapony tenombohitra mpiora indray zany i Balama dia natao indray ny fanatitra fanitelony indray nanaovana fanatitra fanitelony sao mba miova ihany Jehovah dia indray ny valiteniny 17 toko 7:20 amin'ny Nomera toko 7:20 17 Nomera toko 7:20 17 anomboka amin'ny fahaefatra tsika zany mandre ny tenin'ny Balama indray zay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana amin'ny tsy toa torana kanefa voahiratra ny masony endre ny hatsarany lainao ry Jakoba sy ny lasinao ry Israely taka ny loha samalalaka taka ny sahamorony ony taka ny azo manitra namboleny Jehovah taka ny azo sedera eo amoron-drano eny io tsara 9 endre ny hatsarany lainao ry Apokalipsy sy ny lasinao ry Apokalipsy taka ny loha samalalaka taka ny sahamorony ony taka ny azo manitra namboleny Jehovah taka ny azo sedera eo amoron-drano voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka mbola tsy mety manozana ny Apokalipsy ihany Jehovah hatramin'izao 17 isy rano mandeha avy eo amin'ny sininy ary nitarana no any amoron'ny renirano maro isanatra no ny agaga ny mpanjakany ary androso voninahitra ny fanjakany voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka androso voninahitra ny fanjakany ty Apokalipsy ty fa tsisy ozona ho azony zany nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egypte izy nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egypte ny Apokalipsy ary manakery toy ny omby manga handany jentilisa fahavalony izy ho tapatapahany ny taolany ary aripany zana-tsipikany amen mamitsaka izy maro toy ny liona ary toy ny liombavy ka iza no hanaitra azy ho asoavana ane zay manisy soanao ry Apokalipsy ary voaozona ane zay manozona anao ry Apokalipsy meu tehaka mafy voninahitra fa ina ny akon'izay 10 dia nirehatra tamin'ny Balama ny fatezerany Balaka ka nitetanana izy dia hoy izy tamin'ny Balama hanozona ny fahavaloko ny atsoko anao kanto efa nitsodroano azo intelo ianao zao ko ankehitriny mandosira ho any amin'ny fonenanao ianao hoy izaho teo hanome voninahitra anao tokoa fa indro Jehovah efa nisakana anao tsy ahazo vony nahitra ina navalin'ny Balama 17 na dia omeny Balaka vola fotsy volamena herany tranony aza dia tsy mahazo manohatra ny didin'i Jehovah na manao soa na hanao ratsy amin'ny saiko
izay ho lazain'i Jehovah ihany no ho lazaiko. Amen. Na andiny tena itsika 70 andro sy 70 alina, izay lazain'i Jehovah ihany ataovy.